riavana ho fanombona zao fandinimpavahana itorantsika mbavaka ny safa FJKM zao dia andehantsika raha mitsangana anao ny hira azakazaka masina raha mitsangana sika rehetra. Zay malalandriamanitra sady voantso no masina ho aminareo riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ny ankehitriny sy taloha ary hoavy ary avy amin'ny fanafito izay eo anolohan'ny sy fiandrianany. Amen. Anio alady fa 5 ny volana Martsa taona 2024 dia alady natokan'ny fiangonan'ny Jésus-Christ Madagaskar ho alady ny sampanasa momba ny fampandrosoana na ny safa FJKM dia ny fandarany imbona ny tanterantsika ny riavako arak'izany dia ny salamo fa 17 amin'ny 100 no iarahantsika miredona ary toizana mira fa 9 andesika iaraka idera sy ankalaza an'Andriamanitra amin'izany salamo zany imbonantsika miaraka amin'ny aran'i Jesosy manao hoe idiran'i Jehova firenena rehetra idira sy ny olona rehetra fa lehibe ny famindram-pony amintsika ary mandrakizay ny famparinan'i Jehova. Alleluia. Amen.
zany ry Andriamanitra renezan-danitra nentinay midera mankalaza manome voninahitra anao miaraka amin'ny olona rehetra asonao mba iolika enatrenao Andriamanitra no ny famindraponao lehibe aminay ny fahamarinanao mandrakizay misaotra sy midera anao manokana izay tompo amin'izao alady maraina zao izay ankalazanay anao amin'ity andro imbonan'ny mpino maneran-tany ity ary ho anay fiangonan'ny Jésus-Christ Madagascar dia miombona amin'ny sampanasa momba ny fampandrosoana dia rainanao Andriamanitra izay efa niasa nampandroso ny zavaboarinao ary manome olombelona fiasany ampilatananao Andriamanitra anoho izany asa fampandrosoana zany dia raiso ny fiderana fankalazana fanomezam-boninahitra anao Andriamanitra ray zanaka ary faniamasina izay miasa tsy misy masakana ary izay ombanao tsy sy matoitra ho anao rery midera sy mihaja ny voninahitra amin'izay tanteranay fa ho fampandrosoana ny vahoakanao sy ny fiangonanao kosa izany tanteranay amin'ny anaran'i Jésus-Christ zanakao misaotra Tompo amen. Mahazo toerana ndiavana enotsika riavana ny fanambarana ny sitrapon'Andriamanitra hoy ny tompontsika izay mino ahy ny asa ataoko no ataony koa ary anao asa lehibe noho izany satria izaho mankany amin'ray ho amin'izany raha malalako dia miorena tsara aza miova ary mahifabe mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo satria fantatrareo fa tsy foana tsekory ny fikelezanaina ao amin'ny Tompo. Amen. Sambatra ny metsinalana izay mandeha ny lalàna Jehova, sambatra izay mitandrina ny teny vavonireny ka mitady azy amin'ny fondrehetra. Amen. Avy amin'ny lalàna Tompo manoloana ny sitrapon'Andriamanitra nambarany tamintsika teo dia tsy natanteraka izany sika andeha hiaraka iaiky ny fahotantsika ary samby iombona amin'izao tombavaka izao isika rehetra vavaka isika. Rainay ô izay ny an-danitra misaotra anao izay fa ianao Andriamanitra miasa ary miampy koa ny mpinonao mba hiasa hanao ny asa izay ataonao ary misaotra anao ny amin'ny tompony ianao fa mavita asa lehibe izay rehetra minonao araka ny teninao Tompo hoe mahifabe mandrakariva amin'ny asan'ny Tompo. Manoloana an'izany Tompo dia manondrika ny lohanay izahay ny amin'ny kelezan'ny finoanay
ka mahatonga anay tsy havita tsy navita izay nampanaovinao ary izay nataonay aza Tompo manoloana ny fahamasinanao dia tahaka ny lamba misondra ka dia ndeo tsy manodrika ny lohanay tamin'ny tsy natanterany teninao Andriamanitra ka na ny asa izay dia indraindray asa kely mitsitsyhaina sy vola-mankarena amin'izay asa tianao tanteranay ampandrosoana ny fiangonanao ny tontolo manodidina anay akany amin'izy moa izay Tompo ny amin'ny tsy fahatanteranay makany aminao izay mifona mangataka ny famondrapo sy famelan-keloko sasao izay Tompo diovy tamin'izay tsy vitanay ary na izay vitanay koa aza fa tsy nampanaovinao dia misy matoko fa mamindra fo aminay ianao amin'ny anaran'i Jésus-Christ zanakao mpamela heloka no hivavahana eto izany misaotra Tompo amen. Ry avamelala amin'ny Tompo, raiso amin'ny mpifaliana sy amin'ny fanentenan'ny mpitsanganana ny famelan-kely koa meny Tompontsika. Hoy ny Tompo, avy ary fandahatra isika na dia tahaka ny jaky aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'ondro fotsy.
raha miaiky ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Voavela ny iliko reo noho ny arany masina miderany Tompo. Amen. Isika iaraka hanaiky sy nyambara ny fanikam-ponina kristianina izay resantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao dia ny fanikam-ponina apostolika manao hoe roso amin'ny famakina ny afatra avy amin'ny safa FJKM antsika izao. Maroso Tompo. Gavana malalo amin'ny Tompo, noho izao alahady izay natokana hitondrana ambavaka ny safa FJKM izao dia ho ampitaina amintsika ny afatra. Misaotra an'Andriamanitra ray, zanaka sy fanahy masina isika, maniraka hatrany ny safa FJKM hitady ny mahasoany maro mba ho vonjeny izy. Korintianina voalohany, 7:17. Isaorana ny fiangonana mitondra ambavaka amin'izao alahadin'ny safa FJKM izao sy manohana amin'ny endriny maro samihafa. Miara-malala fa mbola miatrika lokanady lehibe ny firenena amin'ny fanatsarana ny fiainam-bahoaka. Adidy efa noraisin'ny fiangonana FJKM ny tondra anjara biriky amin'izany tamin'ny nananganana ny sloda lehibe ny sampanasa fampandrosoana roa amin'ny 50 taona lasa izao. Be tokoa ny vita ary nanorina zava-tsoa maro ho an'ny firenena ny fiangonana FJKM amin'ny alalan'ny safa FJKM. Saingy be noho izay vita tsara ny lokanady atrehan'ny firenena ankehitriny. Ka iantsony Tompo ny fiangonana ahery sy hijoro hatrany araka ny anirahany azy. Efa miasa amin'ny fanatsarana ny velon-tena sy ny fiahiana ny mahaolona tokoa isika FJKM ary mpisehatra hitokisana amin'izany.
Singanina koa ny fanamafisana ny fanatsarana ny tolotra ara-pahasalamana, mampiena ny elanelana eo amin'ny faritra an-tanan-dehibe sy ambanivohitra, ireo asa vonjy-voina ary fanarenana ny maha-olona. Toy izany koa ny firotsahana amin'ny tontolo iainana, indrindra ny asa momba ny fiatrehana ny fiovan'ny toetrandro. Miova malaky hatrany kanefa ny toe-javatra ka mivonina isika hivoatra amin'ny tolotra ilain'ny firenena ka hatsinjo ny 10 taona, 20 taona ary 50 taona ho avy. Ikendrena indrindra ny tanora sy ny zaza izany. Anentanana hatrany ny anetsehana ny programa volontaire FJKM izay tokony ho ivo hifaharan'ny asa anakatra ny fiarahamonina rehetra ka hanomboka amin'ny fampivoarana ny kristianina FJKM isam-pitandremana. Isariana ny saina manokana fa ny antsasaky ny olom-pirenena malagasy dia anelanelan'ny 12 taona. Ny 17 isanjaton'ny malagasy dia latsaky ny 15 taona. Ny 17 isanjaton'ny ireny tanora ireny dia any amin'ny tontolo ambanivohitra. Ery lehibe ho an'ny firenena ireny rehefa ampiasain'ny Tompo ny fiangonana amolavola azy hatrany ho araky ny endrik'Andriamanitra. Eo ny momba ny tanora fa mbola eo koa fiahinany zaza, ny vehivavy, ireo havana mitondra fahasembanana sy ireo sokajy marefo hafa. Fa asa lehibe indrindra koa ny momba ny herim-pamokarana sy ny fampananana asa. Tsy efa nireny ny asa atao eto amin'ny SAF FJKM fa tsy maintsy mampivelatra fiarah-miasa maro lafy amin'ny seha-panjakana, ny firaisamonim-pirenena, mpiara-monina-antoka iraisam-pirenena sy ny hafa. Kanefa hatrany amin'ny fotoana toy izao dia misaotra ny fiangonana manontolo izay manohana ny asa kama toy izao ary manentana hatrany ny fifanomezan-tanana amintsika, indrindra fa ny fitondrana am-bavaka. Fa ny hery anatin'ny fiangonana no hanamafy fototra hatrany ny asa izay mbola tena ilain'ny firenena mba hiarovana sy hamerenana ny fahamendrehan'ny olombelona sy ny firindran'ny fiarahamonina, fa izany no sitrapon'Andriamanitra anirahany antsika. Ho amin'ny fanahinareo anie ny fahasoavan'i Jesosy-Kristy Tompo. Amen. Iroso amin'ny fankalazana ny ten'Andriamanitra tsika riavako dia ny fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora ary toizana vetrandry vitizay ny famakina sotramasina. Milohan'izany dia atao ny hira fa 10 ny andininy voalohany sy ny faharoa.
Marabany ankizy sy ny tanora amin'ity andro alahady ity. Androany isika dia hamatatra olona iray ao amin'ny Baiboly. Iza ry ao? Izao dia mpanjakan'ny Joda. 5 taona no voafidy ho mpanjaka, ary naharitra 7 taona ny fanjakako. Izao dia nanao izay mahitsy teo mason'i Jehovah, tahaka ny nataon'i Davida raiko, ary nandrava ny tsangam-bady tsampy rehetra. Iza ry ao? Misy mahafantatra anazy ve? Iza ny dadan'i Davida? Ie, valiko le izy ary i Ezekia mpanjaka. Jerentsika ao amin'ny mpanjaka faharoa, toko 12, andininy faharoa. Fa rehefa avy eo vakitsika mpanjaka faharoa, toko 12, andininy 15. I Ezekia mpanjaka dia niavaka tamin'ny mpanjakan'ny Joda rehetra, satria nahoana nareo? Ezekia dia mpanjaka say rehefa manao zavatra mampalahelo an'Andriamanitra ny Joda, dia nanao tsangam-bady tsampy izany zareo mivavaka tamin'Andriamanitra tsy izy, Andriamanitra hafa. Dia Ezekia ny teny hoe vakinareo io Andriamanitra tsy izy io fa tsy sitrak'Andriamanitra izao. Dia natorony Ezekia zareo hoe mila miverina amin'Andriamanitra, ary Andriamanitra irery ny vavahany. Rehefa nanao an'izany Ezekia dia lasa tsara laza izy teo amin'ny fiarahamonina izay nisy anazy. Dia vakitsika amin'izay ny mpanjaka faharoa, toko 12, andininy 15, manao hoe Jehovah Andriamanitra, ny Israely no nitokiny, ka dia tsy nisy tahaka azy tamin'izay rehetra mpanjakan'ny Joda, na ny teo aoriny na ny teo alohany. Izany hoe tsara laza zany Ezekia. Dia ho antsika ankizy tanora, inona ny tiantsika? Tsara laza ve sa ratsy laza? Ie, samy teo tsara laza daholo tsika. Dia anjarantsika zany manontany hoe antaniny tenantsika hoe inona no mba tiako ho tadidian'ny olona momba ahy. Izany hoe raha ohatra ny anaranao ataontsika hoe lova, i lova midaloka ankizy, mikapoka ankizy, tsy mazoto mianatra ve? Sa i lova tia namana, mihaino ny ray aman-dreny, mikarakara ny namany, mivavaka. Dia samy mandiny tena zany tsika amin'ny androany ity hoe tsara laza ve tsika sa ratsy laza. Dia averintsika vakina le mpanjaka faharoa, toko 12, andininy 15, manao hoe Jehovah Andriamanitry ny Israely no nitokiny, ka dia tsy nisy tahaka azy tamin'izay rehetra mpanjakan'ny Joda, na ny teo aoriny na ny teo aloha. Hivavaka isika. Misaotra Andriamanitra fa afaka matoky anao amin'ny fotoana rehetra, na faly na malahelo izahay. Nampianarinao androany fa tsara ny olona manana ny laza tsara tahaka ny Ezekia. Dia ampianaro izahay manomboka androany mba hanao tsara tahaka ny Ezekia. Amen. Dia mbola hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay eo, misaotra anao izahay amin'izao fotoana iombonanay eto anatrehanao izao. Ovakina aminay ny teninao, ka mangataka ny fanahy masina izahay, hanazava ny fo, ny saina, ny fanahinay, ahafahanay mahatakatra ny sitraponao. Mitenena aminay ry Tompo, fa mihaino ny mpanomponao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Iaraka maksihainy ny tenin'ny soratra masiny sika ry havana, ary ny teny rehetra dia hovakiana amin'ny anaran'i Jésus-Christ Tompontsika. Ny bokin'ny Ezra, toko 7, andininy 7 ka hatramin'ny 7. Ezra, toko 7, andininy 7 hatramin'ny 7. Ary noho nandre izany zavatra izany dia nandritra ny lambako sy ny akanjoko, sady nandrompotra ny volondohako sy ny somotro, dia nipetraka tahaka ilay torana iny aho. Dia nivory teo amiko izay rehetra nangovotra noho ny tenin'Andriamanitry ny Israely, ny amin'ny fahadisoan'ny olona izay efa niverina avy tamin'ny fahababoana, ary izaho mbola nipetraka tahaka ilay torana iny ihany,
hatramin'ny fotoan'ny fanatitra hariva. Ary noho ny tamin'ny fotoan'ny fanatitra hariva dia nody ny haiko, ka nitsangana aho sady nandritra ny lambako sy ny akanjoko indray, dia nandohalika nanandratra ny tanako ho amin'ny Jehovah Andriamanitra aho ka nanao hoe: Andriamanitra, menatra sy mangay aho raha miandrandra aminao ry Andriamanitra, fa efa nihamary mihoatra ny lohanay ny elokay, ary ny fahotanay dia lehibe manakatra ny lanitra. Fa hatramin'ny andron-drazanay ka mandraka androany dia lehibe ny elokay, ary ny elokay no nanolorana anay sy ny mpanjakanay ary ny mpisoronay eo an-tana ny mpanjakany tany hafa, ho vonoitsabatra sy ho babo sy ho voaroba ary angay ahy tahaka ny amin'izao anio izao. Marka 4:1-20 ka hatramin'ny 5:20. Marka 4:1-20 ka hatramin'ny 5:20. Ary io izy taminy: moa entina vany jiro mba ho sarona ny vata famarana na atao amban'ny farafara? Tsy atao eo amin'ny fanaovan-jiro va izy? Fa tsy misy takona izay tsy ho hita, na miafina izay tsy aseho. Raha misy olona manatsofina hoenti-miaina, aoka izy iainy. Ary io izy taminy: dinio izay tenirenareo, araka ny ohatra anoharanareo ihany no anoharana ho anareo, ary omena mihoatra aza ianareo. Fa izay manana no omena, ary ny amin'izay tsy manana, na dia izay ananany aza dia alaina aminy. Apokalipsy 1:20, raisina manomboka amin'ny 1:1 ary faranana amin'ny 9:9. Ary raha nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao, midina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa miaingo iaona amin'ny vadiny. Ary naharefy eo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana aho, nanao hoe: indro ny taberna kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo olona ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho Andriamaniny. Ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsy misy fahafatesana intsony, sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, dia efa lasa ny zavatra taloha. Ary hoy ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana: indro avaoziko ny zavatra rehetra. Ary hoy koa izy: soraty, fa mahatoky sy marina ireo tenireo. Ary hoy koa izy tamiko: tanteraka ireo, izao no alfa sy omega, fiandohana sy ny fiafarana. Izao hanome maimaimpona amin'ny loha ranonaina ho an'izay mangetaheta. Izay maharesy no andova izany zavatra izany, ary ho Andriamaniny aho, ary izy ho zanako. Fa ny osa sy ny tsy mino sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao amin'ny farimy rehetra afo sy solofara. Izany no fahafatesana amin'ny faharoa. Ray masina manamasinanay amin'ny fahamarana. Tonga amin'ny fotoana izay andraisantsika ny afatra amin'ny alalan'ny toroteny tsikariavana, ny ray aman-dreny avy eo amin'ny bureau-ny mpianakitra FB dia ny mpalotsaina, ny mpitanina radimsona jonany tondra ny afatra ho tsikariavana. Io mpitsanganana ovantsika ny 7:20 milohan'ny toroteny izay ho tanterana anio.
faly miarabantsika rehetra riavana amin'ny anaran'i Jésus-Christ Tompo alohan'ny fiangonana. Mbola ao anatin'ny vanim-potoana karemy itsika, vanim-potoana izay tarihan'ny Tompo atsika ho amin'ny fandinihan-tena. Ary rehefa mandini-tena ny olona anankiray na ny fiangonana dia tokony mitarika azy ho any amin'ny fiavaozana no ny asan'ny fanahy masina izany fandinihan-tena izany. Ary izay indrindra na tonga isafidy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 1:20 andiny 5 raisina ho toriteny amin'ity fotoana natokana hitondranam-bavaka anoanana iaraha-miasa amin'ny sapanasa fampanosoana io ny fiangonana FJKM. Dia ny tenin'Andriamanitra manao hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra. Apokalipsy 1:20 andiny 5. Indro avaoziko ny zavatra rehetra. Fantatsika tsara ry havana fa Jaona apôstôly no nanoratra ny bokin'ny Apokalipsy. Ary nosoratany izany taratasy izany nandritra ny vanim-potoana izay nisy ny fanenjehana mahamaivay, fanenjehana tena mirehitra, fanenjehana faran'izay mafy natao tamin'ny fiangonana, natao tamin'ireo vahoaka an'Andriamanitra izay nanaraka ny fampianarany Jesosy Tompontsika. Ka nosoratany Jaona apôstôly indrindra izany taratasy izany satria izay lokendreny dia ny andeha hanambara sy hampafantatra ary hampisongadina amin'ny fiangonana izay mizaka ny fanenjehana mafy fa ny Andriamanitra izay vavahany dia Andriamanitra mahery. Ary tsy hoe Andriamanitra mahery fotsiny fa Andriamanitra mpandresy izy manoloana ny ady sarotra izay tsy maintsy atena na mety miatra amin'ny tena. Ka dia nosoratany Jaona ity bokin'ny Apokalipsy ity ho fampaherezana ny kristianina, mpanaradian'i Jésus-Kristy niatrika izany ady sarotra tamin'izany vanim-potoana izany. Kristianina mpandresy na Jesosy-Kristy mpandresy no foto-kevitra lehibe indrindra asongadiny ity bokin'ny Apokalipsy ity ry havana. Ao amin'ny soratra masina ny boky mitantara ady betsaka indrindra, adiny maizina sy ny mazava, adiny dragona sy ny zanak'olona, adiny satana sy Jesosy-Kristy. Dia ny bokin'ny Apokalipsy no mitantara resaka ady be indrindra. Kanefa koa izany boky izany no miresaka ny amin'ny fandresena betsaka indrindra vita n'Andriamanitra, ka tsy gaga isika raha mahita ny mpanompon'Andriamanitra eto rehefa tao anatin'ny sarotra ny fiangonana ny kristianina dia nijoro nampionina azy ireo, nampitraka azy ireo satria mpandresy ny Andriamanitra izay tompoiny. Anankiray amin'ireny teny fampahirezan'ireny izany ry havana no andeha ho raisika ho toriteny. Fampahirezana ireo sedra olana ny zakany mafy. Dia le teny nambaran'Andriamanitra mivantana ilay zanak'ondry eo amin'ny seza fiandrianany manao hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra. Ianao le ao anatin'ny fangiry firiana, adi-tsaina, adi-panahy, fahoriana, faran'izay mafy indrindra, misy vaovao mafaly eninao, indro avaoziko ny zavatra rehetra. Andeha ry havana ho azavaintsika arabaky teny ara izany tenin'Andriamanitra izany. Indro avaoziko hoy Jehovah Andriamanitra. Ao amin'ny soratra masina ry havana, raha vo ampiasaina ny voambolana hoe indro, izay azo adika amin'ny teny hafa ihany koa hoe jereo tsara ne raha vo ampiasaina ny voambolana hoe indro ao amin'ny Baiboly dia entina aminazy fa isy zava-dehibe ho lazaina, isy zava-dehibe ho ambara. Indro avaoziko ny zavatra rehetra. Izy Andriamanitra no nanambara izany, fa mbola hiasa eo amin'ny fiainan'ny mpanompony Andriamanitra, ary tsy fanamboarana ny taloha fotsiny ny asa ho ataon'Andriamanitra amin'izany
fa fanavaozana tanteraka, mamorina fiainana sy tontolo vaovao tanteraka ho an'ilay olona nandresy Andriamanitra, tsy mijanona na mitoetra na mionona amin'ny fiainana toetra teo aloha, fa misy tontolo vaovao omanin'Andriamanitra, amboarin'Andriamanitra ho azy. Ary zay ny tsy mampitovy antsika amin'ny fiangonana hafa hoe ny atao hoe paradisy dia ty tany ty ihany no amboarina dia eto ihany. Tsia, fa tena tontolo vaovao omanin'Andriamanitra ho an'izay nandresy zany. Rehefa avy novin'izay sy no avaoziny zany dia miditra ho amin'izany tontolo vaovao zany. Andriamanitra mamorina fahariana vaovao sy manao asa tsara, satria niahasony zanany hatrany, zany ny kendren'Andriamanitra sy katsahin'Andriamanitra. Tsy marina mihitsy matsy ry havana ny fitenenana hoe famonjena, hoe voavonjy ianao raha toka ny tontolo nisy anao teo aloha ihany no mbola tontolo misy anao ankehitriny sy ny amin'ny ho avy. Tsy marina mihitsy zany ny famonjena. Raha ny tontolo nisy anao teo aloha ihany no mbola tontolo misy anao ankehitriny sy ho amin'ny ho avy. Fa ny Andriamanitra vavahantsika mpanavao Jesy-Kristy, ary ny toerana misy azy sy ny toerana anjakany dia hitondran'Andriamanitra fanavaozana an-trany. Ambaran'i Jesy-Kristy eto fa ny kristianina sy ny fiangonana zay nandray ny fanavotany dia efa nomanin'Andriamanitra azy ny lanitra vaovao sy ny tany vaovao, ary ny olona efa no avaozina ka tonga olom-baovao no mendrika hiditra sy olona ao amin'izany tanàna vaovao izany. Tanàna efa namboarina ho vantaniny voavonjy dia le tanàna atao hoe Jerosalema vaovao. Zany hoe raha voavantany simba ny fahotana zany ty zao tontolo zao ty any amin'ny bokin'ny Genesis, dia efa nanao drafitra sady Andriamanitra planina ho amin'ny fanavaozana zany tontolo simba ny fahotana zany. Dia zao no nambaran'i Isaia mpaminany, Isaia 5:17, fa indro aho mahary lanitra vaovao sy tany vaovao, ka dia tsy ho tsarovana intsony ny taloha na ombia ho an-tsaina ankory azy. Fa minanina nambaran'ny Isaia mpaminany ho fahatanteran'ny teny ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy 2:20. Petera koa dia nanamafy izany eo amin'ny Petera 2:7, 9:10-11, fa ho le vonin'Andriamanitra izao tontolo izao ankehitriny ity dia ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ka ho soloina vaovao, ary izany no fanantenan'ny fiangonana. Mazava ry havana ny voalazan'ny bokin'ny Apokalipsy fa rehefa noresena sy no le vonina i Satana sy ny mpiara-dita aminy, dia iny fa nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fiarahamonina vaovao miaraka amin'Andriamanitra izany. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, ity Andriamanitra ivavahantsika ity ry havana dia Andriamanitra mpanavao. Izany Andriamanitra ivavahantsika izany, ary tsy vitatsika olombelona amin'ny herin'ny tenantsika samy rery izany fanavaozany izany. Ary zany no mahatonga antsika FJKM rehefa tonga ny vanim-potoan'ny karemy loha hevitra lehibe ny hoe fandinihan-tena. Ary amin'ny fandinihan-tena izay atao tsy maintsy omena anjara toerana be dia be ny fanahy masina, satria ny fanahy masina ihany no antoka tsara indrindra afaka manavao ny fiainantsika. Izy mamolavolatsika ho tonga olom-baovao, tonga manana fo vaovao, fanahy vaovao, toe-tsaina vaovao, fiainana vaovao, fomba fijery vaovao, fomba fiasa vaovao, sy ny sisa sy ny sisa. Asan'ny fanahy masina miasa eo amin'ny fiainan'ny olona mandray ny fandinihan-tena
hitarian'ny fanahy masina azy izany. Ny mahafaly ry havana dia izao, tsy miandry any an-danitra akory izany fanavaozana azo n'Andriamanitra omena antsika izany, fa azo raisina dia ny ankehitriny izany, azo raisina dia ny mbola ety an-tany izany fanavaozana azo n'Andriamanitra tanterahana eo amin'ny fiainantsika izany. Raha teo mpianatra Kristy tokoa izany isika ry havana, raha maniry fantatra ny mba ho tonga ho voavonjy koa isika, dia tsy maintsy mandray izany fanavaozana avy amin'Andriamanitra izany aloha. Izany hoe tsy misy olona tokony maimaika andeha hanononofy Jerosalema vaovao, milendalenda an'izany dia manonofy an'izany dia mieritreritra an'izany izy, raha tsy efa nandalo ny fanadiovan'Andriamanitra sy ny fanavaozan'Andriamanitra aloha izany olona izany. Ary izany natonga ny Paoly teny, koa raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Mbola namafy izany Jaona, raha niteny tamin'ny Nikodemosy araka ny Jaona 7:7, fa raha tsy ateraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Fa saingy izao ry havana, tsy ny fiainantsika tsiraray ihany nefa ny tian'Andriamanitra vaozina, fa ny fiainan'ny fiangonana ihany koa, ny fiainan'ny fiangonana ihany koa. Io fiangonana io mantsy lay fiombonan'ny mino no nolazain'i Jesosy Kristy fa hoe io ny vadiny. Isika le kristianina fiombonam-pino reto zany no fiangonana. Isika ireo zany ny tenen'i Jesosy Kristy eo amin'ny Apokalipsy 1:20 fa hoe isika no vadiny, isika lay ho ampiakariny amin'ny farandro, hiara-monina aminy ao amin'ny fiainana mandrakizay, dia le Jerosalema vaovao. Dia izay no mahatonga antsika hoe satria lanitra vaovao, tany vaovao, dia fiangonana efa vaovao no avozin'Andriamanitra no ampakariny vadiny andova izany fiainana mandrakizay izany. Noho izany ry havana, dia tsy gaga isika raha mahita fa te hanavao ny fiangonana io an-trany ilay Andriamanitra tompony ny fiangonana. Ny fiangonana misy an' Jesosy Kristy sy toerany dia misy fiavaozana trano noho ny fitarian-dalan'ny fanahy masina azy. Izany hoe manome anjara toerana lehibe ny fanavaozan'ny fanahy masina izy, ka tsy mionona amin'ny mahazatra sy ny fomba fanao an-trano. Ary izay no mahatonga antsika, na isika vahoakan'Andriamanitra na ny tompon'andraikitra eo anivon'ny fiangonana, tsy maintsy mitandrina fa andao tsy manaiky ho tarian'ny fanahy masina ho amin'ny fiavaozana na sanatry ny vava mamono ny asan'ny fanahy masina. Ary izany indrindra natonga ny Paoly miteny, aza mamono ny fanahy. Andraikitr'Andriamanitra ny manavao ny fiangonana, ary sika vahoakan'Andriamanitra eo anivony dia tokony manaiky izany fanavaozana entin'ny fanahy masina izany. Matetika tokoa mantsy rehefa misy fanavaozana zay entina, na inona io, na ny amin'ny fokotany eo, na ao atokantrano ary eo, misy fanavaozana hoentiny anankiray, na ny anaty sampany eo, sampanasy zany, safo ohatra. Misy fanavaozana ngeza be loatra ny lohan'ity fakelezina ho an'izareo tranainy zany mahafantatra an'izany. Dia misy krizy foana, misy volana foana raha vao misy fanavaozana. Matetika rehefa misy fanavaozana entina dia misy olana kely hatrany ny trano. Tsarovy anefa fa isika FJKM dia fiangonana zanaky ny fanitsam-pivavahana na fanavaozana, ary tena mandalo zany fantatra isika araka amin'ny fomba fitenenana hoe fiangonana no avaozina ary miavao hatrany isika. Alahady ny safy moa androany, sampanasa fampanosoana eo anivon'ny fiangonana misy antsika, maneke ho avoazina isika. Ary ny fiavoazana hoentiny eo amintsika eto eny anivon'ny fiarahamonina, ny firenena misy antsika, mba misy vokany tokoa izany fanavaozana izay atao izany. Indro avaoziko ny zavatra rehetra hoy Jesosy Kristy Tompo. Ny zavatra rehetra
ny zavatra rehetra zay fa simba ny fahotana dia andalo fanavozana avokoa ho Jesosy Kristy. Tsy ny ampahanjavatra ihany akory fa ny manontolo mihitsy ary tsy misy latsaka. Tsy hoe nareo miavao fa niatsy tsy miavao, fa ny zavatra rehetra, ny olona, ny fiangonana, ny zavaboary, ny tany, ny lanitra, zany hoe fanavozana kosmika no ataon'Andriamanitra, fanavozana masana n'izao tontolo zao. Zao tontolo zao zay asan'ny tanany sy noforonony dia mahasarotiny azy. Rehefa mizotra makany amin'ny fahalovany dia mitsangana izy Andriamanitra manavao ny asan'ny tanany sy ny noforonony. Ka tafiditra ao anatin'izany na ny lanitra hivatana ny olombavonjy na ny olona hiditra ao anatin'izany lanitra izany dia avozina avokoa. Tsy mety mantsy raha misy totany anankiray amin'ireo, le arivo vaovao nefa le hiditra tota, na le hiditra zany vaovao nefa le vatanina tota, ary tadidinareo fanoharana nataon'i Jesosy Kristy ny amin'ny divay tota sy ny hoe tsy afaka miaraka ireo, fa tsy maintsy zavatra samby vaovao no afaka maraka. Jereo ane le Jerosalema vaovao hoe le lanitra fa no avozina tokoa, lanitra vaovao, tany vaovao, tsy misy ranomasina intsony, ary ny mpino zay vantana sy hiditra ao vaovao, tsy mety maty, tsy hisy alahelo, tsy hisy fitarainana, tsy hisy fanaintainana. Zay samy zavatra momba n'izao tontolo zao sy mba nota avokoa ireo, alahelo, fitarainana, fanaintainana, tsy misy tsony zany. Ary ny tena goavana indrindra dia ny hoe hiara-monina aminy ao Andriamanitra. Eo zany vao tena tanteraka le hevitry ny anaran'i Jesosy hoe Emmanuel, miara-monina, miara-mitoetra amintsika, mandrak'izay Andriamanitra. Tany vaovao, lanitra vaovao, vaovao avokoa ny zavatra rehetra. Satria inona nahatonga an'izany ozy nareo? Satria tsy eo intsony ilay fahotana. Any an-danitra le tsy hisy fahotana tsony, fa ty ihany zany. Ka ny toerana misy fahotana dia misy faharatsiana, fahalovana, fahasimbanana, fitarainana, ranomary, dia azo lotoizana. Tonga vaovao, satria tsy eo intsony ilay fahotana zay na namatoka atsika, na nimba atsika, na masobasoko atsika, tsy eo intsony zany. Ay zany ry havana toerana mendrika no sahaza ny olom-boavonjy. Le tenen'i Jesosy hoe andeha amboatra fitoerana ho anareo aho, ary mbola ho avy indray ianareo any amiko, ka izay hitoerako no hitoeranareo koa. Lanitra vaovao, tany vaovao, olona vaovao no miditra amin'izany toerana oman'ny Tompo izany. Ny zavatra rehetra mihitsy no avozina sy nomanina ho an'ny fiangonana dia izao fianao zany. Izao fianao le miaina ao anatin'ny adi-tsaina zao, misy olana be dehibe, misy zavatra manahirana, indraindray ianao mitomany, indraindray ianao kivy, indraindray ianao mitaintaina, tebiteby, anahoana ihany. Zany rehetrarehetra zany dia ho foana avokoa, satria zavatra tsara no man'Andriamanitra ho antsika. Zay zany ny tenen'i Jaona tamin'ilay fiangonana le nisedra mafy, satria mafy be ny nanjoan-drareo tamin'izany anie. Misy ongotana velona zao noditra ao nefa ianao olona eo, misy didorana velona hosorana menaka dia dorana eo, misy tsofaina mitsofako, misy antona mitadika. Zany dia fampahirezana azy ireo dia zao joroatra amin'ny farany, fampandresy Andriamanitra. Fa rehefa tonga amin'ny fandresena anareo dia lanitra vaovao, tany vaovao no man'Andriamanitra ho anareo. Dia nahery ny fiangonana, dia nisy ny martyr, nisy ny naharitra hatramin'ny farany. Dia teo anatrehan'izany fampanantenana lehibe zany dia tonga velombelona ny finoan'ny fiangonana, nanoratana ity epistily ity. Ilay fiangonana niaritra ny mafy nefa nampaherezina fa handova fandresena mizinezina izy, fa Andriamanitra mpandresy ny Andriamanitra izay ivavahany. Midiky zany fa
tapitra ny tantaran'ny fahotana, tapitra ny tantaran'ny fahoriana, ary manomboka eo kosa ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay. Tanteraka amin'izay ilay drafitr'Andriamanitra. Inona moa zany drafitr'Andriamanitra ho an'izao tontolo izao zany? Ny Genesisy miresaka ny amin'ny famoronana tsara indrindra, fa ny Apokalipsy no manambara ny amin'ny fanavaozana lay tsara misimbany fahotana. Ary ireo olona nandresy na tanteraka ny fihazakazany no mandova izany fanavaozana ataon'Andriamanitra izany. Averin'Andriamanitra ho lavorary indray ny zava-boary rehetra, ary tsy zavatra nofinofo zany fa ho tanterahan'Andriamanitra tokoa, araka ny teny nambaran'ny Apokalipsy eto hoe soraty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo, hoy ny tenin'ny apôstôly Jaona. Ry havana malala rehetra ao amin'ny Tompo, ay ny zavatra rehetra dia azon'Andriamanitra hitondrana fanavaozana, ny zavatra rehetra. Ary iny mahatonga antsika tsy miteny hoe tsy reny aloha dia efa tsy ova intsony, an'Andriamanitra io, azon'Andriamanitra hitondrana fanavaozana ny olona tsirairay vatana saina fa na ny isa tokantrano, ny fiarahamonina, ny firenena, indrindrindrindra moa fa ny fiainam-piangonana, satria ny fiangonana no nirana ho fanasin'ny tany sy ho fahazavana zao tontolo zao. Ka ataon'ny fiangonana ahoana no tonga fanasin'ny tany sy ho fahazavana raha tsy efa nandray ny fanavaozan'Andriamanitra aloha izany fiangonana izany. Ary zay no natonga ny Paoly apôstôly miteny, ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo zao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina. Ny fanavaozana ara-panahy no fototra, fa rehefa miavao ara-panahy ny olona dia mitondra ho amin'ny fiavaozana maro eo amin'ny tontolo misy azy, izany fiavaozana ara-panahy izay ny ainany izany. Dia mitodika amintsika sapanasa fampandrosoana FJKM, maro be ny asa nefa nataontsika na teo anivon'ny fiangonana, teny anivon'ny fiarahamonina. Tsy afaka mijanona amin'ireny hoe afa-po, fa mandehany ianao miavaoza trano, ary eto eny anivon'ny fiangonana sy ny fiarahamonina izany fiavaozanao izany, dia tanteraka le ahoana moa le teny filamatritsika, mitadiny inona moa? Mitadiny masony maro. Ahoana moa ny anasoavanao ny maro raha tsy efa miavao ianao nandray fahasoavana avy amin'ny fanahy masina. Raha ho fitinina ry havana ny afatr'Andriamanitra ny fampizarana tamintsika androany, dia zao no hitantsika nisongadina ny sedra olana ny fiangonana nanoratana ity epistily ity, fa saingy izao tsy ho mandrakizay kory ny fahoriana, fa misy farany zavatra rehetra ary eo hatrany ny fanantenana. Noho izany dia nampiarihazana ireo vahoakan'Andriamanitra ireo tamin'izany niadina aty amin'izany, ary nahariary tamin'izy ireo fa ny Andriamanitra ivavahady, Andriamanitra mpandresy, Andriamanitra mitondra famonjena. Ka no ataon'Andriamanitra amin'izany dia zao no ataony mitondra fanavaozana izy, satria efa simba ny fahotana ny tontolo manodidina ny olona. Ary ny faharoa, ny zavatra rehetra mihitsy no hitondran'Andriamanitra izany fanavaozana izany, dia ny olona tsirairay, ny fiangonana ary zao tontolo zao. Fa hoy tokoa mantsy ny teny nambaran'i Jesosy hoe indro avaoziko ny zavatra rehetra. Ho an'Andriamanitra irery voninahitra. Amen. Dia hivavaka antsika ry havako. Rainay eo izay ny an-danitra misaotra anao zahay fa Andriamanitra velona ianao, ny fahavelomanao dia miteny ianao, ary nampiteny ny mpanomponao koa miteny amin'ny fiangonanao. Misaotra anao zay ny amin'ny asa mpamonjena ny tanteranao to amin'ny Jésus-Christ, namonjenao ny olona izay mino anao, manana fiainana vaovao, fiainana mandrakizay. Rehefa simba ny ota sy ny fahotana dia tonga ianao namonjy anay,
to amin'ny Jésus-Christ ilay lalana sy famarinana ary fiainana azahoana zany famonjena very to amin'ny saidena noho ny fahotan'ny zanak'olombelona ary lovan'ny taranaka amin'ny fandimby. Misaotra anao zay Tompo fa ao amin'ny Jésus-Christ dia tonga taranaka vaovao zahay ary manana ny famonjena mandrakizay. Vitanao zany teo ambony fijaliana ary rehefa vitanao ka niakatra ny an-danitra ianao dia mampahery ny fiangonanao ity amin'izao tontolo izao izay hiara-pahoriana samihafa no ny fanenjena amin'izany finoana anao Jésus-Christ ilay namonjy ny fiangonanao izany. Misaotra ny amin'ny teninao izay mampandresy ny fiangonanao ka anatin'ny ady samihafa ity amin'izao tontolo izao dia mampahery ianao Tompo fa tsy izany ny tompony teny farany, ny fahoriana, ny fanenjena, ny ady samihafa izay mbola ataon'ilay ratsy fahavalon'ny fiangonana fahavalonao. Fa indro anao Tompo mahary lanitra vaovao sy tany vaovao izay homaninao an'izay rehetra efa nohavaozinao. Eny Tompo, tsy le teo aloha vao simba ny fahotana fa vaovao tanteraka izay ataon'Andriamanitra tsy ty tany ty no hoambamboarina na ny lanitra no hoambamboarina fa tany vaovao sy lanitra vaovao homaninao Tompo. Misaotra anao ny amin'izany zahay ary eo ampiandrasana izany dia ndreto zahay manaiky koa Tompo hiavao mandrakariva rehefa no havaozinao amin'ny alalan'ny asany fanenao masina anatin'ny tsiraray avy. Meteza Tompo hiasa ty anatinay satria manaiky izay ho avaozin'ny fanenao masina ho tena olombavao avaozin'ny teninao isan'andro mba hiroso amin'izany fahamasinana ny fiainan'olombavao zany ny mpino tsiraray avy ary ny fiangonanao izay fitambaran'ny mpino Tompo no sehatra koa tianao hiavaozana ny fiangonan'ny mpino hanaiky hiasan'ny fanenao masina isan'andro na amin'ny fiainany na amin'ny asa tanterany ity amin'izao tontolo izao. Dia mbola mangataka izay Tompo ankehitriny hanavaozana anao tsiraray avy amin'ny alalan'ny fiasan'ny fanenao masina ka naiky ho tarian'ny fanenao masina amin'ny fotoana amin'ny toerana rehetra na ny mpino tsiraray avy mitambatra ho fiangonanao ary hitondra koa fanavaozana ity amin'izao tontolo izao eo amin'ny fiarahamonina sy ny firenena izay amiatranao ny fiangonanao. Indrindra Tompo amin'ity alahady ity dia tsaronay manokana ny safa FJKM sampanasa momba ny fambarotsona izay menao teny ampandrosiny maro rehefa no havaozinao. Dia misaotra anao ny amin'izany rafitra zany Tompo izay misy an'izany sampanasa fambarotsona FJKM zany Tompo. Misaotra anao ny amin'ireo ambaratonga miasa anatin'izany ny filakevim-pitondrana izay matateraka ny asa rehetra mba anorona zava-tsoa maro ho an'ny firenena ny fiangonanao amin'ny alalan'izany sampanasa famparosona zany Tompo. Teny ny asa efa vita kanefa endreny ebetsaky ny atao angatana hery aminao zany Tompo mba avita asa be tokoa voninahitrao, asa tsara ary asa mitohy mandrakariva amparosona ny firenenay ny fiarahamonina izay nambara tamin'ny afara ty Tompo fantatrao ny fantrana misy eto amin'ity firenena malagasy ity. Dia amin'ny alalan'ity sampanasa famparosona ity Tompo miasa ianao ka atonga fanavaozana koa rehefa navaozinao ny fiangonana dia isy dikany isy fiantraikany eo amin'ny firenenay amin'ny fiarahamonina amin'ny malagasy indrindra amin'ny zaza sy ny tanora zany asa zany Tompo
ho an'ny vehivavy ho an'ireo mitondra ny fahasembanana samihafa. Dia misaotranao tompony amin'ny teninao teo fa tsy zao faratsiana zao ny tompony teny farany, fa ianao dia manavoany ny zavatra rehetra mihitsy tompo, ka eo ny mety fakiviana noho ny zavatra samihafa. Fa misaotranao fa tamin'ny alalan'ny teninao dia misy ny fanantenana, ilay honenana ratray ao aminao Andriamanitra, ka rehefa toko izany Immanuel aminao izahay ny fiangonanao ny zavatra rehetra amin'ilay tany vaovao sy ny lanitra vaovao tompo hitoeran'ny fahamarinana. Manapatoko an'izany dia ndreto izay tompo mivavaka amin'izay asa tanterahana mba hatonga an'izany fanantenan'ny fiangonanao zany hipaka amin'ny fiarahamonina izay misy anay. Tompo, izany mivavakay sady hisaorana ianao tamin'izay fa nataonao sy mbola ataonao, ary ametranay koa tompo ny fiangonanao, fiangonan'i Jésus-Christ Madagaskar izay ajoronao teo amin'ny firenenay maneran-tany, vavolombelona izany fanavaozana efa nataonao zany. Zany mivavakay mpamonjy ary tianay imbonana amin'ilay vavaka nampianarin'i Jésus-Kristy ny fiangonana izany manao hoe rainay izay amarana fotoanantsika ry havako, eo mpitsanganana ihany no anaovantsika ny hira fa 7 ambin'ny folo amin'ny farany fanampiny. Dia rehefa izany dia atolotra antsika ny sodrano avy amin'ny tompo, atolotry ny ray aman-dreny izay nitondra ny afatr'Andriamanitra teo. Rehefa vita ny hira fa 7 ambin'ny folo amin'ny farana fanampiny. Amen.
ary andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no hatanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Amen. Miara-mipetraka isika ravana. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary